araka ny ray dia anatanteraka fivoriam-be etsy amin'ny trano-pokon'olona Analakely Rampitso ireo mpivarotra etsy amin'ny pavion Analakely miaraka amin'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny commune Antananarivo Renivohitra. Arahantsika manaraka reto kosa indray rehefa voatapatapany ny songadiny tamin'ity androany ity. Ankorondrano, lehilahy roa no samborin'ny polisy avy amin'ny brigade criminelle etsy Anosy ny farany herinandro lasa teo. Ahina mafy opika manao amin'ny iray vondrona mpampiorohoro Daesh izy ireo araka ny fanam-panazavana voaray. Sambava, nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomamy nafatesana zazamena vavy iray tany amin'ny commune Anosy iray na ny Sambava ny 12 ny volana aprily lasa teo. Araka fanazavana azo dia nivaty any lakana mandeha motera iray nitondra mpandeha misy araky ambin'ny 10 izay nega tany Amboangy be ny azo any Anosy iray. Voalaza fa lany misy olika ka izay no nahatonga ny loza. Ito sy nondrasaka fitiavana tovavy iray no tanimponina ny tangim-pasana teny amin'ny fokotany ambavady tokany ito Somaly Maraina tokony tamin'ny 5:60 teo eo. Ny boridana tanteraka izy no hitan'ny olona ny savorovory ny olona no sady ny fanontany tena manoloana izany. Antsirabe zaza telo menada pretanana ny fantatra fa saiky nisy nakankeriny tany Antsongo Antsirabe ny sabotsy lasa teo. Raha ny fantatra dia nilalao teo atokotany izy ireo no nisaka akankeriny so ihany fa avitry ny fiara simba nitona tamin'ny rindri-tany mantsy ilay fiara ka tsy afaka nandeha intsony. Vehivavy iray mpamboly any na sendra nahitany loza sy nareny fiandroa ankizy nitomany ka nandrahona ny iantso fokon'olona nitsoka ireo olon-dratsy.